La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartTop. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartTop. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Natao anampenambava ankolaka sy tsy mifanaraka amin'ny fahafahana omeny lalam-panorenana ny gazety sy aina manjery tsy miankina ny andininy fa 10 sy hatramin'ny fa 15 amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fividianana. Isa misongadina ao anatin'ny lalam-pividianana ny fameran'ny fanjakana amin'ny fomba fanehoan-kevitra amin'ny aina manjery tsy miankina mandritra ny fampelezan-kevitra. Tahaka ny fanaon'ny fanjakana tsy misy ny ady hevitra mialohan'ny amoahana lalàna ho ny antoko malagasy miara-miainga. Taoriana ny fanehoan-kevitra nataon'ny masovoan'ny États-Unis miasa eto Madagasikara mahakasika ny raharaha omby any an-dranomaleratra vao antso teny amin'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny io marainy i Robert Yamate. Nisokajin'ny ministry ny raharaha-mbahiny ho tahaka ny fitsabahana amin'ny raharaha anatin'ny firenena malagasy ny fanambarana nataony. Fandikana lalàna na infraction pénale ny fikitihana pirofo ao anatin'ny fanadadiana ho ny fanazavana pahalalàna mahakasika ny fahamaizany ny ENMG tamin'ny alakamisy lasa teo. Maresaka iraisam-pirenena latsabaty tokana tamin'ny farany herinandro teo nandaniany ireo délégué amin'ny antoko communiste any Chine lalàna mametraka ny filoham-pirenena sinoa ho filoham-pirenena mandra-pahafatany. Ny adedin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa andreo mpanaraka ny vaovao Ankolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana sy TNTV Fianaratsoa. Nanbotsika ny vaovao dia natao anampenambava ankolaka sy tsy mifanaraka amin'ny fahafahana omen'ny lalam-panorenana ny gazety sy aina manjery tsy miankina ny andininy fa 10 ka hatramin'ny fa 15 amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fividianana. Andra Arson. Ny andiany fa 10 ka hatramin'ny fa 15 amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fividianana dia mametra amin'ny fahafahan'ny kandida na lisitra kandida mampiasa ny aina manjery tsy miankina. Ny andiany fa 10 dia milaza fa aorian'ny famoahana ny anarana na ny lisitra kandida ny aina manjery tsy miankina dia tokony hanome mitovy ny fahafahan'ireo kandida aneo hevitra sy ampiasa izay fandaharana misy ao aminy. Ny tsy fanatanterahana izany dia azony ANRCM, Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée, andraisana fepetra toy ny fampiatoana amin'ny ampahany fandaharana aina manjery tsy miankina na ihany koa fakana ny 10 ny teti-bolan'ilay orinasa aina manjery tsy miankina ary mety hatrany amin'ny fa 20 raha mamerokeloka ilay aina manjery tsy miankina izay no sasy alaina aminy. Raha anita dia fampitahambahoaka sy tetika anampenambava ny aina manjery tsy miankina ity andian-dalàna ity. Izay tsorina ihany koa fanadika tamin'ny lalam-pividianana frantsay. Raha ny zava-nisy nandritra ny tondrany SVM efa 5 taona latsaka izay dia ninigy azany izy ireo ny aina manjery mpanjakana ho toy ny fananana manokana no nisy. Tsy nisy nazo nandray fitenenana tao ireo izay tsy nitovy hevitra na ireo nanohitra amin'ny fomba fiasa mpitondra SVM nandritra izay 5 taona latsaka izay. Ireo ainao manderaka akaiky mpitondra indray moa dia nomena lalana afaka mandefa fandahara manerana ny nosy
tsy toy ireo haino aman-jery hafa tsy miankina. Ny fampiaran'ireo voalazan'ireo andian-dalàna ireo dia fanomezana vahana manokana ihany koa ny kandidatam-panjakana noho izy ireo efa nanana tombon-dainy aman-taona maro tao amin'ny haino aman-jery mpanjakana. Ny andian'ny 17 indray dia manome lalana ankolaka ny NRCM hanara-maso ny fampielezan-kevitra rehetra mandeha ao amin'ny haino aman-jery tsy miankina ary indrindrindrindra dia endrika andinin-dalàna manakana amin'ny fahafahan'ireo haino aman-jery mampidibola amafandrarana ny asan'ny orinasa ny haino aman-jery tsy miankina. Toy izany koa ny andinin'ny 15 izay mandrara ny haino aman-jery tsy miankina hanao dokam-barotra na endrika dokam-barotra mandritra amin'ny fampielezan-kevitra. Hiteraka fahantiantoka betsaka ho an'ny orinasa ny haino aman-jery tsy miankina ny fampiarana izany. Ny andinin'ny 10 lalam-pandrenana nefa dia milaza mazava fa ny fahalalahana manao hevitra sy miteny, ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalahana manao gazety, ny fahalalahana hiditra amina fikambanana na norona fikambanana, ny fahalalahana vory malalaka, ny fahalalahana mivezivezy, ny fahalalahana amin'ny fieritreretana sy ny amin'ny finoana dia samy antohana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferinana raha tsy hoe fanajana amin'ny fahalalahana sy ny zony hafa sy noho ny fahaterena hiary ny filaminam-bahoaka, ny fahamendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana. Midiko izany fa amin'ny fotoana fampielezan-kevitra na amin'ny fotoana inona dia tokony halalaka ny haino aman-jery tsy miankina. Ny fanafoanana izany fahafahana fototra izany ao anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra dia midika avy hatrany ny fanitsakitsahana ny fahafahany sy fanososena ny demokrasia. Tsy tokony ho afangaro velively ny haino aman-jery bahoaka izay lasa haino aman-jery mpanjakana moa amin'ny figiazan'ny mpitondra ankehitriny izay ny volam-bahoaka avy amin'ny alalan'ny hetra no mampandeha sy mamelona azy sy ny haino aman-jery tsy miankina. Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe inona moa no anaovan'ireo andinin-dalàna ireo ao anatin'ny volavolan-dalàna ny fifidianana fa tsy apetraka haritra ao anatin'ny lalàna amin'ny fifandraisana eto Madagasikara. Amin'izay fotoana izay manko raha mipetraka maritra ao anatin'ny lalàna amin'ny fifandraisana io lalàna io dia tsy hisy intsony ny tombo sy ala eo amin'ny fanehoan-kevitry ny rehetra na izy mpitondra na izy mpanohatra fa hanana anjara fitenenana malalaka ao amin'ny haino aman-jery mpanjakana avokoa ny rehetra. Izay mahakasika ny lalàna andininy 10 iny ka hatramin'ny 15. Isan'ny songadina ao anatin'ny lalam-pifidianana ny fameran'ny fanjakana amin'ny fomba fanehoan-kevitra amin'ny haino aman-jery tsy miankina mandritra ny fampielezan-kevitra tahaka ny fanaon'ny fanjakana tsy misy ny adevitra mialohan'ny amoahana lalàna ho ny antoko malagasy sy miara-miainga Lili Rabiata. Nampahafantariny solombavam-bahoaka malagasy miara-miainga lantany be alanana nandritra ny fionany tamin'ireo mpikambana eo anivon'ity antoko ity tany Mahajanga ny votoatiny tokony ho fantatry ny olom-pirenena mikasika ny lalam-pifidianana. Vitsy no ahitana solombavam-bahoaka manao tatitra amin'ny fiainam-pirenena sy ny lalàna mandalo eny anivon'ny parlemanta raha ny voalazan'izy ireo. Isan'ny misongadina amin'ny io tatitra io ny mikasika ny fahafahana milatsaka hofidiana sy ireo fepetra takiana amin'izany. Dia ao anatin'io zany no ahitana ny fepetra ahafahan'ny kandida anankiray milatsaka ho filoham-pirenena na milatsaka ho solombavam-bahoaka. Ny tsara tsindrindra zany dia tsy misy faniliana taona ao anatin'io lalàna io fa ny misongadinao dia tsy maintsy maloha hetra zany hoe ara-dalàna amin'ny hetra dia feno 20 taona miakatra dia tsy mbola nigadra dia misy caution zany hoe ny vola tsy maintsy aloha ho an'ny filoham-pirenena. Ankoatra ny fepetra takiana, mahabeady hevitra ihany koa ny famerany fanjakana ny fanehoan-kevitry ny kandida amin'ny haino aman-jery tsy miankina. Ho an'ny antoko malagasy miara-miainga, ilaina ny fametrahana hevitra mialohan'ny fandraisana fepetra sy ny fandefasana lalàna. Fomba fanaon'ny fanjakana ankehitriny tahaka ny natao tamin'ny fampandaniana ny lalàna momba ny serasera no miverina indray amin'ny lalàna momba ny fifidianana raha ny voalaza hatrany. Zao ny fanjakana vao mahatsapa fa ilaina ilay autorité de régulation des médias. Nefa nandritran'izay efa taona izay dia nanjaka tokana ny antoko fitondrana teo amin'ireo haino aman-jery fanjakana. Sy mandà velively zay nisy ny autorité de régulation amin'ny tokony andraikitra ny haino aman-jery anay fa niady hevitra sy ny fanazavana sy ny tanjona autorité de régulation aloha no tokony natao fa tsy hoe ny lalàna aloha no alefa
dia rehefa avy eo vao hiady hevitra aminay zany tsy fomba fiasa ary isan'le fomba fiasa tsy tianay tamin'ity fitondrana ity satria miteraka savovoro eo amin'ny sehitry ny fanaovana gazety fotsiny ohatra ary amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny dia izay fomba fiasa izay foana nety amin'ity fitondrana ity ary tsy hitondra fandrosoana na filaminana eo amin'izany sehitra. Raha mpitso 13 marsa sy ny 14 marsa no andiniany solombavam-bahoaka ny lalàna momba ny fifidianana. Ny 15 sy 14 marsa kosa no entina ny anivon'ny Asambomiery ireo volavolan-dalana ireo. Maro ny teboka ahitana lesoka sy tsy ny fanarahany mpisehatra nakana hevitra anatin'ireo volavolan-dalana hodiniana ireo. Totosany sabotsy teo ny fifamparabana tratran'ny taona 2024 an'ireo mpikambana malagasy miara-miainga any Mahajanga. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny rehetra indrindra ny tanora sy ny vehivavy raha ny nivoatra nandritry ny fotoana io lilira beatatra. Ankoatra ny fiarabanina tratran'ny taona 2024 no totosain'ny mpikambana malagasy miara-miainga tany Mahajanga ny sabotsy teo. Feno herintaona tamin'io andro ihany koa ny fikambanana ny tanora malagasy miara-miainga, fikambanana izay manao asa sosialy any an-toerana. Tsy misy ny teti-bola ahafahana miasa sainga ny finiavana avy amin'ireo mpikambana no entina manatanteraka ny asa tsirairay. Isan'izany ohatra ny fifanampiana amin'ny fitadiavana sy fanomezana asa ho an'ny tanora. Teny filamatra anay atao amin'ny tanora malagasy miara-miainga no hoe izay manoro lala mahitsy mamindra aina. Ny zavatra misy ao amin'ny tanora betsaka ny tsy anasa, tady hevitra zay ahoana ary ny atao, ny tijena le olana, ai ny olana tia, tsy mahay manao CV, tsy mahay manao lettre de motivation, tsy mahay miatrika entretien d'embauche ny akabetsahan'ny tanora. Dia naka mpapanofana manoka zay miaraka tamin'izay ary dia nitanterahanay vokany misy herinandro taorian'ny zavatrina efa misy namanay anankiray fa nahita asa tamin'izay zavatra izay. Tsy ny eto amin'ny renivohitra Madagasikara ihany no mahatsapa ny tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena hoy ireo mpikambana. Marary Madagasikara raha ny voalazan'ireo mpikambana MMM any amin'ny faritra. Maika ny fanarenana ny firenena hoy izy ireo. Marary Madagasikara. Madagasikara marary mila fitsaboana. Tsy hoe marary maratra foana Madagasikara dia atao passement fa marary fo, marary saina ka mila dokotera zay hitantsika nahavita teo amin'ny fitondrana azoko atao hoe tamin'ny anareo nitondra teo ny tsy mba nisan'izany fanampiana zany nahavita. Tamin'ny fotoana io ihany koa no nahafahany solombavam-bahoaka MMM lany tany amin'ny distrika ny Bealanana, solotena ny birao politika MMM nanotrona io fotoana io, nilaza ny toerana tokony ho raisin'ny vehivavy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha ny eto amintsika vitsy mihoatra ny lehilahy ny vehivavy mitana andraikitra eto amin'ny firenena. Andraikitra voalohany tokony ho raisin'ny vehivavy ny fisoratana anarana anaty lisam-pifidianana. Magnatsipy mametraka hafatra amintsika ary maentana antsika havitrika amin'ny fandraisana didy sy andraikitra. Ny voalohany amin'izany dia ny fisoratana anara agnatin'ny lisam-pifidianana. Raha antsika io tonga eto marobe antsika vaiavy ary mbola misy namantsika agny tia président antsika ary olo-pirenena vao mandray andraikitra nefa raha tsy agnaty lisitra antsika dia very ny zo namiagna antsika, zo hifidy ary ny zo hilatsaka ho fidina. Io fandraisana andraikitra amin'ny firenena io indrindra no antony ijoroany antoko malagasy miara-miainga hatrany eo amin'ny raharaham-pirenena. Hatramin'ny fotoana nitsanganan'ny antoko nandray andraikitra hatrany ny antoko na tamin'ny fitsikeraana na tamin'ny fanolorana vahaolana entina narenana ny firenena raha ny voalaza ny filoha nasionaly ny antoko. Taorian'ny fifidianana filoham-pirenena ireny dia maro ny antoko politika nanoana. Misy koa ny olon-tsotra na mpanao politika tsotra nanoana. Rehefa vita ny fifidianana dia misy fanapahan-kevitra ny fanarahana ny hoe anoy ve tsika sa tsy anoy intsony. Ny antony nisy olona 100 mahery mandeha moa sangisangy raha tsisy ny alabato mety manehotra an'izany ihany mba hanatoky antsika sy ny hevitra ny antsika ka hoarina amin'izao ve sa ho tohizana. Dia nanapa-kevitra hoe namana vitsivitsy ireo eran'ny Madagasikara ny hoe tsy mety président fa alao tohizana. Ary izay dia hiverina ny amin'ny antoko misy anazy amin'ny mpanao politika dia malalaka.
zay olotsotra fikambanana nanoana azy zay misy ny maro be indrindra tao anatiny dia andaontsika anangana ny atoko malagasy miara-miainga ka voya ary aloha ny fitondrana ny hevitra zay efa natokontsika hatramin'izay zay ihany natonga ny malagasy miara-miainga nitsangana nisorako an'Andriamanitra lehibe ary nisorako azy isan'andro mihitsy dia ataoko hoe raha teo amin'ny ataontsika zato ny nanangana ny atoko malagasy miara-miainga tamin'ny voalohany isika androany atao ngambany raha farafakeliny any 700 ny nanangana azy mbola ao daholo. Ny sabotsy lasa teo no nanatanterahana ny lanonana no fifampiarabana tratry ny taona 2024 an'ny mpikambany antoko malagasy miara-miainga any Mahajanga voalohany sy faharoa. Mitombo hatrany ny mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga izay resy lahatra amin'ny fampivoarana ny firenena miainga avy ny fotony. Hatramin'ireo tanora no efa mirotsaka an-tsehatra mijery izay mivoarana ny faritra tsirairay ankehitriny. Anomboka rampitsona andinian'ireo solom-bavam-bahoaka ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana eto amintsika. Araka izany dia 3 andro monja no fotoana natokana andinian'izy ireo izany araka ny lahadinika eny Tsimbazaza Andrarso. Tapaka nandritra ny fivorimben'ny solom-bavam-bahoaka tamin'ny sabotsy lasa teo nandaniny lahadinika mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana faharoa ity fa raha ampitsy talata fahatelo ambin'ny 10 martsa no andinian'ny solom-bavam-bahoaka voalohany miaraka amin'ny Premier Ministra sy ny Ministra ny Fitsarana ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana ireo. Ny alarobia faha-4 ambin'ny 10 martsa indray dia ireo solotenan'ny fiarahamonim-pirenena sy izany komity mpanaraka ny fividianana izany. Ary ny talata faha 20 martsa kosa ny andro andaniana ireto volavolan-dalàna ifeny fividianana ireto. 3 andro monja izany no andinian'ny solom-bavam-bahoaka ireto volavolan-dalàna fehizory ifeny fividianana ireto. Izay raha totaly dia ahitana andiany 130 Ankoatra ireto volavolan-dalàna fehizory ifeny fividianana ireto dia mbola nisy volavolan-dalàna hafa misa sivy nasisiky ny gouvernemanta hodiny solom-bavam-bahoaka amin'ity fivoriana tsy ara-potoana faharoa izay maharitra 12 andro ity. Raha ny tokony ho izy ny volavolan-dalàna fehizory toy ireto lalana ifeny fividianana ireto araka ny lalam-panorenana dia lanin'ny solom-bavam-bahoaka isaky ny andiany no fandaniana azy. Ho voahaja ve izany ny fipetrambaran'ny lalàna amin'ity indray mitoraka ity? Hoy teny Tsimbazaza ihany koa ve ny ady hevitra tena demokratika mandritra ny fandiniana ireto lalàna ifeny fividianana ireto ka tsy ho toy ny zavanitrangana ratsendrika ny solom-bavam-bahoaka tamin'ny fandaniana ny lalàna iankinan'ny aim-pirenena anaty ora iray vokatry ny malety sy ny tombotsoa manokana nandritra ity repoblika faha-4 ity hoy ireo mpanara-bavao maro. Taoriana ny fanehoan-kevitra nataon'ny masivoan'ny États-Unis miasa eto Madagasikara mahakasika ny rarahomby eny an-dranomanelatra vao antso teny ministeran'ny raraham-bahiny io maraina io i Robert Yamate. Michela Ranarjon. Antso avy amin'ny prefekturan'ny Vakinankaratra sy ny fitsarana ao Antsirabe mikasika ny tokony handraisana andraikitra mikasika ireo omby tao amin'ny orinasa Tico ny an-dranomanelatra no hita tao amin'ny compte Facebook ny Masiovony États-Unis eto Madagasikara ny farany herinandro teo. Vokany vao antso teny amin'ny ministeran'ny raraham-bahiny io maraina io ny Masiovony États-Unis eto Madagasikara Robert Yamate. Tahaka izao ny fanazavana nomeny ny ministra tompony andraikitra mikasika izany. Le izy moa dia resaka fotsiny fomba fanao zany eo amin'ny lafiny diplomatika tsika dia manana ny fiandrianam-pirenentsika ary misy moa zany ilay atao hoe règle avy amin'ny convention de Vienne manahirana ihany raha samy atao hoe solotena mahasovoana firenena ngezabe namana no mandeha tsara ohatra ny fitsarana malagasy. Zavatra manahirana be zany zavatra izany rehefa misy ny zavatra fampiresahana amin'ny resaka fifandraisana eo amin'ny lafiny internasionaly dia ny raraham-bahiny sy ny mahasovoana no fampiresaka. Nisokajina amin'ny ankabeny no ingérence diplomatique ny fihetsiky ny Masiovony États-Unis nanome ny fanazavany kosa ity farany ary nilaza fa tsy misy idiran'ny resaka politika ny antony fanehoan-kevitra fa fitsonjovana ireo biby. Ny fiaonana moa dia nikasika ireo omby Antsirabe. Azoko amin'izao ny pozision'ny fanjakana mikasika izay tamin'ny alalan'ny ministra ny raraham-bahiny. Nay moa dia mazava hoe ho tombontsoan'ireo biby no nanehoan-kevitra fa tsy resaka politika akory. Fantatra raha ny fanadizina natao fa efa misy ny fandraisana andraikitra mikasika ireo omby ireo. Tanzava misy mazava amin'izao fa misy hatrany ny fanampenam-bava amin'ny sokajin'olona isan-karazany.
Anaraka tokavarotra isika alohany idirantsika ny raharaha UNMG zay voasokajy infraction pénale raha ny fanazavany pahay lalàna iray eo any komony lesika maro eto amin'ny fitantanànan'i Madagasikara raha oharina amin'ny fandrosoan'ny Nosy Maurice rehefa avy eo ary. Rose Nourbay, âgée de 17 ans, a été... ry mpianatra tantsaha mpandraraha mpanao asa tanana mpiasa amin'ny orinasa olom-pirenena ianjadiny tsy fandriam-pahalemana mahery vaika isika da ho ariary entanam-pilaminana mialaka misy 5 martsa ho avy zao amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 12 ora sy 5 ary ampiakapeo ampanenony klakson ny anjombon'orinasa ny laklosy-mpiangonana ny kiririoka sy ny sambolany mba ho mariky ny fiombonantsika aoka izay ny herisetra aoka izay ny fakanakerana malagasy mirahiny ho fanoherana ny tsy fandriam-pahalemana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fitiakpvision.mg. Fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5 santilitatra. Coucou, maman est là. Maman! Fermez les yeux, j'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Rose Nourbay, âgée de 17 ans, a été... ry mpianatra tantsaha mpandraraha mpanao asa tanana mpiasa amin'ny orinasa olom-pirenena ianjadiny tsy fandriam-pahalemana mahery vaika isika da ho ariary entanam-pilaminana mialaka misy 5 martsa ho avy zao amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 12 ora sy 5 ary ampiakapeo ampanenony klakson ny anjombon'orinasa ny laklosy-mpiangonana ny kiririoka sy ny sambolany mba ho mariky ny fiombonantsika aoka izay ny herisetra aoka izay ny fakanakerana malagasy mirahiny ho fanoherana ny tsy fandriam-pahalemana. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika fandikanana lalàna na infraction pénale no azo ambara amin'ny fikitihana ny pirofo ao anatin'ny fanadihadiana hoy ny fanazavan'ny pahay lalàna mahakasika ny famaizan'ny UNMG tamin'ny alakamisy lasa teo. Faredy Mikaela Ramalona. Tsy tokony ary tsy azo atao ny mikitika ny pirofo ao anatin'ny fanadihadiana na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona raha tsy ireo tompon'andraikitra voatokana amin'izany hoy ny fanazavan'ny Razafinjatovo Willy pahay lalàna mahakasika ny trangana iseho tao amin'ny UNMG ny alakamisy lasa teo tamin'ny fahamaizan'ireo taratasy mpanadinana amin'ny fifaninanana ho mpitsara tamin'ny 9 sy ny 7 febroary lasa teo. Raha misy sanatria ka mamaky manala an'ireo selereo tsy araky ny lalàna dia efa anisan'ny infraction pénale zay zavatra zay. Ray zay aloha manala ny sele fotsiny dia efa fahadisoana. Faharoa zay mamoaka sy manimba zay pièce à conviction zay tao amin'ny toeran'io dia anisan'ny fahadisoana eo maso lalàna koa zay ny atao infraction pénale ihany koa zay adika antsona dia hoe destruction de pièce à conviction.
casier d'instruction de pièce à conviction zay zany na fanimbanana torotorony izy na potena atao iny na mandoro indrindrindra mandoro koa zany dia efa anisany le tafiditra amin'le infraction pénale ka noho izany lafy lalàna tsotra fotsiny zao zany resantsika naninona koa sara ve ao anatin'ny anketiny biancoa zay nanao n'io sele io a no nidorana lay raharaha satria fahatahorana ny mety atratrarina ny marina ny pirofo mivaingana amin'ireo nanao ny kolikoly tao amin'ity fianarana ity no mety nisy ka antony nanaovana ny fandoroana moa ve misy karazana hoe feuille d'examen na zavatra ao anatin'io pièce à conviction io a atratrarana sy ahafantarana hoe ranona sy ranona no nanao a ny fahadisoana sy eloko aloha hoe le soupçon de corruption tany zavatra iny satria misy resaka ohatran'izay manko izy ka mety ahafantarana ve le olona nanao le corruption na tentative de corruption na corruption consommée tsy mahantatra koa zany zavatra zany ka amin'io fotoana io ve hoe anisany ahafantarana sy ahafantarana an'le nanao n'ilay eloka zay corruption zay a ireo pièce en conviction reo ka noho izany andeha potehana zay zany zavatra mety hipetraka amin'izao fotoana zao ka noho izany dia ho hitatsika eo nytoeny satria samy manaraka tsika hoe aiza ho aiza ny afarany le hoe fandorana pièce à conviction aiza ho aiza le corruption zay niseho tao amin'ny am'izay atreto tsy mbola nahenona feo ny teo anivon'ny Bianco izay nanao ny fanadidinana teo aza ny fisian'ny fahamaizana ny taratasy mpanadinana mbola isy ihany koa ny fivoriana ataon'izy ireo androany mahakasika ity fahamaizana ny tranga teo amin'ny ENMG ity raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Bianco hatrany etsakilany mbola andalana amin'ny fanadidinana eo anivon'ny Bianco na nisy aza ny fahamaizan'ny taratasy mpanadinana mety ahafahana manapirofo ny fisian'ny kolikoly nandritra ny fifaninanana ompitsara tamin'ny fahaenina sy fahafito febroary lasa teo raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Bianco hatrany andrasana ny hotoyan'ity raharaha ity lafim-baovao hafa kosa indray dia lesoka maro eo amin'ny fitantanana ny firenena no antony tsy mampandroso an'i Madagasikara tsy tahaka ny fandrosoan'ny nosy Maurice raha ny fanehoan-kevitra izay nanontaniana nandritra ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny fahaleovantenan'i Maurice tamin'ity androany ity miantarandriana firenena kely lavitra noho i Madagasikara i Maurice raha ny velarantany no jerena saingy mandroso lavitra saika eo amin'ny lafiny rehetra mikasika ny toe-karena ohatra miroboroby tanteraka ny tontolon'ny fizahantany eo Maurice raha oharina amin'ny eto Madagasikara araka ny antotanisa avy amin'ny PNUD tafiditra ho isan'ireo firenena ty Afrika mitarika io firoborobony io i Maurice ary mahatratra 720 isanjato ny ari-karena vao be avy amin'izay raha toka 10 isanjato ny an'i Madagasikara i Madagasikara nefa izay manana rena voajanahary betsaka kokoa ho an'ireo manam-pahaizana ny stratéjika ara-politika sy ara-toe-karena napetraka ity firenena ity no nitondra izao fahombiazana izao eo amin'ny fifanarahana ara-barotra ihany koa miondrana ny ivelany toa ny any Europa avokoa ny 70 isanjato ny vokatra ao Maurice ary 80 isanjato ny tany fidirany entana ao aminy avy any Europa teboka maro no ahafahan'i Maurice nampandroso hatranin'ny firenena raha ny fanazavana après la dure lutte menée par les ancêtres. Taorian'ny ady sarotra nandalovan'ny firenena sy taorian'ny fahazonan'ny fahaleovantena nisy tamin'ireo manam-pahefana no ny hevitra fa noho ny tsy fananan'ny firenena rena voajanahary betsaka dia hitotongana ny firenena ary azo vahana ny tsy fanjari-tsakafo saingy taona maro taty aoriana nisy fiovana goavana ary maharitra tao Maurice vokatry ny fanomezana vahana ny sehatry ny fambolena ny velatra ihany koa ny tontolon'ny toe-karena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fantatra amin'ny mahatanitandalana manaja ny demokrasia sy ny fisian'ny fahaiza-mitantana ary ny fahamarinan'ny toerana ara-politika sy ara-tsosialy ny firenena. Du droit, la bonne gouvernance, la stabilité politique, sociale et économique. Eo amin'ny lafiny fitantanana samy mandray fepetra entitra ny mpitondra ao Maurice izay mifanohitra amin'ny eto Madagasikara araka ny efa nitanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolomaly aorian'ny fanamariana ny 50 taona nahazon'ity firenena ity ny fahaleovantenany izay nitotosaina androany no hametra-pialana ny filoham-pirenena any amin'ny toerana rehefa voaroroy ho nampiasa volana fikambanana tsy miankina tamin'ny filany manokana toetsaina izay tsy ananany mpitondra malagasy raha ny fanazavan'ny mpanao politika nanontaniana androany. Ny tena mahavontsika dia betsaka ny zavatra voalohany aloha ny saina ny fomba fisainana tsy maintsy hovaina satria be loatra ny
tsy fisiany honnêteté hoy iza karazana hoe fahazarana misy zao any andafy a rehefa misy zavatra afera mahazo azy a dia miala dia manao démission izy a fa zay zavatra zay tsy hitatsika matetika eto amintsika fa le eo misacroché fotsiny amin'ny pouvoir sy namany eo a ka zay tsy mety zay. Maro tamin'ny tompon'andraikitra ambony teto amin'ny firenena no voatotonona sy voaroroy ionanao kolikoly saingy tsy mandeha araka ny tokony ho izy amin'ny fanadihadiana ary tsy misy ny fametra-pialana ataon'izy ireo. Isan'ny mampitotonga ny firenena izany raha ny fanazavana trany. Androany nankalazana tao amin'ny Carleton Nosy ny 15 taonan'ny fahazon'i Maurice Fahaleovantena. Vive l'amitié et la coopération entre nos deux îles sœurs. Nandritra ny fotoanandohan'ireo olona tsy manatsa tamonina eto Madagasikara androany no nahafantarana fa tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antotan'isan'izy ireo fanadia mioramanitra. Mitohy hatrany ny ady amin'ny fampianana ny isan'ireo tsy manantsata monina eto Madagasikara hatramin'izao. Isan'ny mbola olana ho an'ny fampiarana ny lalàna mikasika ny fizakana ny zom-pirenena malagasy anefa ny tsy fanahana antotan'isa mazava mikasika ireo olona tsy manantsata eto amintsika. Mianga eny fotony araka izany ny asa ny amin'ny tokony zakan'ny tsirairay zom-pirenena araka ireo lalàna sy fifanarahany iraisam-pirenena sy iraisam-paritra momba izay fizakana ny zom-pirenena izay. Isan'ny manadidy amin'izany ny eny anivon'ny fokontany. Dia mandeha ny fotony mihitsy miresaka amin'ny olona any fa matetika manko le mpiray vodi-rindrina ny tena mahalala azy dia le olona mampanofa trano reny ihany koa dia hiara-iasa koa amin'ny ao amin'ny croix zany fa indraindray mialokaloka any miaraka amin'ny mpianatra any izy dia tsy maintsy isy fiara-miasa koa amin'ny croix tsy mpianatra ireo matetika fa le namany mianatra dia any izy mipetraka dia mba fanampy eo zany tsy hanao hoe ifampatahotra fa ifanometanana ny tena zava-dehibe ao anatin'le raharaha. Mbola olana ho an'ireo tsy manatsata ihany koa matetika ny fanantonana ireo biro-panjakana isan-karazany amin'ny fikarakarana taratasy ilaina amin'ny andavanandro. Efa misy anefa amin'izao fotoan'izao ny torolalana natao hanamora ny fifandraisan'ny rototo. Ny zavatra tena misongadina ao anatin'ity torolalana ity zany dia ahitana raha olona anankiray te hikarakara tota-taratasy dia misy hoe aizavy ny toerana tokony alehany inona avy ny taratasy tokony hoentiny zany hoe anamoramora ny fikarakarana taratasy zany fananana io guide io natokana ilay izy ho an'ny agent d'administration natokana koa andreo olona mety voakasika ny tsy fananatsara ary na ho an'ny olona tsotra mety hikarakara taratasy mikasika ny fizakana zom-pirenena io dia mahasoa azy. Ankoatra izay, maro ireo fiovana hita ao anatin'ny lalàna mifehy ny fizakana ny zom-pirenena malagasy na sy mpanitsiana tamin'ny taona 1994. Ireo vehivavy vahiny izay manambady lehilahy gasy dia raha te handray nationalité ny vadiny izany hoe nationalité malagasy ka nivela Madagasikara no tanterahana fanambadian'izy roa moment de transcription no anaovana an'ilay déclaration d'acquisition nationalité malagasy raha ohatra ka misy fahatarana dia ao anatin'izay koa ilay lalàna article 9 nilazaiko teo dia misy rétroactivité zany hoe na ho an'ireo ankizy teraka taloha ny fivoahan'io lalàna io zany dia miatra amin'izy ireo avokoa zany hoe misy cas maromaro zany vaovao ao anatin'io article 9 nouveau io dia ao anatin'izay koa ny resaka déchéance de la nationalité fa misy olona ray déchu amin'ny nationalité any dia tsy misétendre any amin'ny vady aman-janany izay fa mijanona ho azy rery any. Na eo azy izany rehetra izany mbola maro ihany koa ny lesoka mila fanarenana ao amin'anatin'io lalàna mifehy ny fizakana ny zom-pirenena io. Isan'izany ohatra ny tsy mbola fahafahan'ny vehivavy malagasy mampita ny zom-pirenena malagasy amin'ny lehilahy vahiny izay manambady azy. Eo ihany koa ny fanavakavahana miahatra amin'ireo olona manana fahasembanana ara-batana na ara-tsaina. Mahakasika ny toetry ny andro kosa indray dia vinavinaina azo anarana ny alarobia ho avy izao ary vadika rivo-doza ilay tangoron-drahona ao avaratra andrefan'ny nosy rano nambaran'ny mpamantatry ny toetry ny andro tamin'ity androany ity miantarandrianaivo. Miamahazo vahana trany ilay andeha andrahona na ny perturbation tropicale ao avaratra andrefa Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Ny alarobia ho avy izao no vinavinain'ny vadiko rivo-doza ity tangoron-drahona ity. Iamafy ihany koa ato anatin'ny 3 andro ny tsika amin'ny faritra maro eto amintsika isan'izany ny faritra Analamanga. Any amin'ny larobia fieritreretana anazy miforona mivadika rivo-doza dia mitondra anarana izy zany amin'izay fotoana izay. Ny larobia na alakamisy farafatarana dia mbola sarotra aloha ny teny hoe menacé antsika izy na tsy. Izany hoe 50-50 zany scénario aloha amin'izao fotoana izao mety makasika ny tapany avaratry Madagasikara izy dia 50% mety
manantona izy dia aveo izy mitsoka ity rivodoza miainga ity en fait misy anankiroa izy ao fa tsy dia niresahana loatra le anankiray ry alavitra kokoa le tiaka avaratra andrefa Madagasikara no resantsika satria io ny misy menace kokoa ho antsika raha ohatra miforona zany dia le anankiray ary tsy dia concerné antsika loatra dia raha ohatra ka mivoatra izy zany any amin'ny deuxième partie semaine dia hitondra ny anarana hoe Eliakim izy zany amin'izay fotoana izay. Ankoatra izay miteraka fiakaran'ny maripana saika manerana ny nosy sy ny ity tangoron-drahona ity. Toetrandrontsika aloha ny vokatry ny fisiny aloha dia maimaina tanteraka ny toetrandro tonitony maina tanteraka mibalika amin'ny masoandro any amin'ny faritra sasany ary mafana mihitsy. Toliara zao nahita 38 degré tsy dia fahita firy ny Toliara zany 38 degré zany arana maso raha ohatra maharitra andro maromaro no mipetraka ny 38 voara miakatra dia mety azo klasena ao anatina critère na canicule zany zay zavatra izay mahazo vana ny siokin'ny alzay vokatry ny fisiny ty rivodoza miforona ty dia mivokatra izay amin'ny faritra maro manerana nosy dia maimaina tapany avaratra tsinanany nosy zany no mahazo orana mandalo miatoato mandritra ny tontolo andro dia ny oram-baratra mitsitokotoko zara raha misy ao an'ny faritra avaratra rehefa ny nosy mahazo morotsiraka ny ankoatr'izay maina tanteraka ny andro. Atratratra amin'ny 27 degré Celsius ny maripana ambony indrindra toa ny ao amin'ny faritra atsimo andrefana. 15 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Isava nalanjorofo atsinanana ary mangoro no azo rotsakorana. Isy ihany koa raha natandrifin-drahona Rainkotrika Andiana sy ao Morotsiraka Sofia ary anorana tandrifin-drahona ny any Vadivavy Fitovonandy atsimo atsinanana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia latsabatsy tokana tamin'ny faran'ny herinandro teo nandaniny ireo délégué amin'ny antoko komunista any Chine. Ny lalàna mametraka ny filoham-pirenena sinoa ho filoham-pirenena mandrapahafaty ny fanadina amin'ny France 24. Filoham-pirenen'ny zavatra rehetra ny filazan'ny mpanarabavao maro maneran-tany filoha sinoa Xi Jinping amin'ny fahaizany mandrombaka sy manitatra ny fahefany. Nolanin'ny délégué antoko komunista sinoa indray ny faran'ny herinandro teo ny lalàna ahafahan'ity filoham-pirenena sinoa ity mitondra ny Sina amin'ny fotoana tsy voafetra. Efa izy raha teo ihany koa no nofidin'ny ireto délégué ny antoko komunista ireto ho lehibe n'ity antoko manjaka tokana ny Sina ity ankoatra ny mahalehibe ambon'ny tafika sinoa azy. Taorian'ny fifidiana ity lalàna vaovao mametraka azy ho filoha mandrapahafatiny ity dia niseho faly sy mankasitraka ilay lalàna vaovao avokoa ireo délégué ny antoko komunista sinoa indrindra manoloana ny mpanao gazety vahiny toy ity mpisolo vava iray ity. Je travaille comme avocat depuis près de 30 ans. Mpisolo vava ny asako ary efa nandritra ny 30 taona zay. Iny fanovana ny lalampandrenana iny dia endrika vaovao ny fanatsarana ny fampiarana ny sosialisme sinoa sy anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka. Pour le concept socialiste de la Chine sur l'état de droit. Izao fanangonam-pahefan'ny filoha sinoa izao anefa dia mbola tsy fahita na tamin'ny andron'ny Mao Tse-tung aza hoy ity mpandinika politika sinoa monina any Hong Kong ity. Je pense que cela génère de la fiemorana ny orina lavitra no azo andikana izao zava-mitranga ao Chine izao. Na ino no lazaina dia tsy maintsy hiteraka lonolony ao anatin'ny sampitarika ny antoko komunista sinoa sy ireo avaram-pianarana sinoa izao fanitsinany lalampandrenana manome fahefana mandramaty ny filoha sinoa izao. Raha sy aivina nofirana ho azo avaozina indray mandeha ihany ny fepitoana iasan'ny filoha sinoa tao anatin'ny lalampanorenana tamin'ny taona 2027 ialana amin'ny fifikiran'ny mpitondra amin'ny fitondrana saingy izao nasipanitsiana tamin'ny faran'ny herinandro izao. Tsy nandrenesam-peo aloha hatreto ny mpanohitra ny amin'ity firenena isan'ny be mponina indrindra ity satria dia efa mahatratra 2 miliara sy sasany ankehitriny ny sinoa raha ny fanisana farany natao tany an-toerana tamin'ny taona 17 Alohan'ny sarana daverina aminao rehefa vao misongadana tamin'ity alina ity. Isan'ny songadina anatin'ny lalampim-pifidianana ny fameran'ny fanjakana amin'ny fomba fanehoan-kevitra amin'ny aina aman-jery tsy miankina mandritry ny fampelezan-kevitra tahaka ny fanaon'ny fanjakana tsy misy ny adevitra melohany amoahana lalàna hoy ny antoko malagasy miara-miainga. Taorina ny fanaohan-kevitra nataon'ny masivoan'ny États-Unis miasa eto Madagasikara mahakasika ny raharaha omby any an-dranomaneratra vao antso teny amin'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny io maraina io i Robert Iamate. Ary farany mofo dia fandikana lalàna na infraction pénale no fikitihana porofo ao anatin'ny fanadidina hoy ny fanazavan'ny mpahay lalàna mahakasika ny famaizan'ny UNMG tamin'ny alakamisy lasa teo. Ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Ny fampalalam-baovao narahina teo niaraka tamin'ny Smart.